أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falnitenne manatani araba watsikareta panaraka tsy tapaka anity fandaharana qasasul Quran, tantara voarakitra ao anatin'ireo boky masina al-Quran al-Karim izay tantarainy Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'izany boky masina al-Quran al-Karim izany. Tsy mitsatra ihany koa tsika miderany Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodransy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo mpanaradia azy, ireo fianakaviana akaiky ary ireo naraka ny sorodalany mandra-pahatongavana zany andro farany izany. Raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam, efa maromaro ireo fandaharana izay nresintsika ary efa maromaro ihany koa ny faritra izay notetezintsika tamin'ny fanaovana tournagena ity émission ity. Alhamdulillah, amin'ity androany ity dia miainga avy aty Diogo, zany avy aty Antsiranana ny fandaharantsika ary izana zany manome ireo karazana zavatsoa mba endintsika mahafinaritra, mahazo fahafinaretana amin'ny fiainona n'izany fandaharana izany. Inshallah, amin'ity androany ity tsika dia aka tantara anankiray izay voarakitra ao anatin'ny sura Al-A'raf. Suratul A'raf anisan'ny sura anankiray lava ao anatin'izany boky masina al-Quran al-Karim. Ary tantara amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe Ashabul A'raf, zany hoe io indrindra no nahatonga an'io sura io nantsoina hoe Al-A'raf dia ny tantara izay napetraky ny Allah subhanahu wa ta'ala ary tantara n'ireo vahoaka ny Al-A'raf. Io Al-A'raf na ity tantara ity dia iseho amin'ny andro farany, zany hoe mbola tsy niseho izy ity ary mbola tsy iseho eto ambony tany, fa rehefa tonga ny andro farany any ankoatra dia ivoaka na ihany koa itranga ity tantara ity. Inona antsoina hoe Al-A'raf? Ny Al-A'raf dia antsoina hoe fefy lehibe izay manasaraka vahoaka anakiroa, satria rehefa tonga ny andro farany dia misy ireo vahoaka anakiray izay ho ampidiriny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny paradisa, dia vahoaka amin'ny paradisa izany. Ary misy ihany koa ireo vahoaka izay nanao ny tsirariny teto ambony tany sy nanao zavatra ratsy tsy ndrazo lehany teto ambony tany, mazava ho azy zany vahoaka zany dia ho ampidiriny Allah subhanahu wa ta'ala any anatin'ny afobe. Fa misy kosa vahoaka anankiray izay antsoina hoe Ashabul A'raf, vahoaka ny A'raf, sady tsy ao amin'ny paradisa izy ireo no tsy ato anatin'ny afobe. Fa aiza ny toerana misy azy ireo? Izy ireo dia voatazona eo amin'ilay fefy lehibe manasaraka ny vahoaka amin'ny paradisa no sady vahoaka ny afobe. Tsy hay izy ireo hoe nahiditra ao amin'ny paradisa, nahiditra ato anatin'izany afobe izany. Satria nahoana tratran'izany zavatra zany izy ireo? Dia ireo manam-pahaizana miteny ireo vahoaka anankiray izay mitovy tanteraka ny soavana izay nataony teto ambony tany, ny asa soa sy ny asa ratsy izay nataony teto ambony tany. Ka rehefa lanjaina eo amin'ny balansy eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala izy ireo dia hita fa mitovy tanteraka ny lanjany atsarana sy lanjany zany haratsiana izany. Ka eo izy ireo tavela eo anatin'izany fefy izany mitaintaina lava, tsy fantatra hoe andeha hiditra any amin'ny paradisa sa andeha hiditra any anatin'izany afobe izany. Ka zay indrindra mahatonga an'izy ireo mitaintaina amin'ny farany. Voalazandreo manam-pahaizana ihany koa fa io vahoaka ny A'raf rehefa tonga ny andro farany dia miantsoantso ireo vahoaka amin'ny paradisa manontany an'ireo vahoaka ny afobe moa ve efa azonareo le fampanantenany nomeny Allah subhanahu wa ta'ala nareo? Dia amaly ny vahoaka ny afobe hoe azonay izany. Ary antany koa vahoaka ny afobe hoe azonareo ve le fampanantenany nomeny Allah subhanahu wa ta'ala nareo? Dia hamaly ihany koa olon'ny paradisa hoe efa azonay izany. Fa ireo vahoaka ny A'raf dia miaino le resaka izay mandeha eo amin'ny vahoaka amin'ny paradisa sy vahoaka ny afobe. Ary indraindray aza ireo vahoaka amin'ny paradisa miantso izy ireo mitongavana ireo hiditra amin'ny paradisa dia manantena fatratra izy ireo mba hiditra ao anatin'ny paradisa. Ary vahoaka ny afobe ihany koa rehefa maheno le fitaintainana ny vahoaka ny afobe izy ireo dia mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba tsy hoisany zany vahoaka ny afobe izany. Eo zany izy ireo dia tavela eo anelanelany zany vahoaka anakiroa izany. Ary mbola misy ihany koa manam-pahaizana izay milaza fa ny vahoaka ny A'raf na ny Ashabul A'raf
reo dia vahoaka anankiray tetỳ ambony tany. Nivoaka izy ireo andeha anao ady masina, zany hoe anao ady masina na jihady amin'ny lalany Allah subhanahu wa ta'ala. Saingy tamin'izany fotoana zany dia tsy nahazo alalana tamin'ny ray aman-dreniny izy ireo. Ka rehefa nandeha nanao an'izany jihady tany izy ireo tsy nahazo le alalana tamin'ny ray aman-dreny, dia maty martyra tany amin'ny fanaovana an'izany jihady zany. Ka mahatonga izy ireo voatazona eo amin'ny fefy lehibe io, satria ilay fahafatesana martyra miantso azy ireo andeha hiditra any amin'ny paradisa, saingy le tsy fankatoavana ny ray aman-dreny kosa dia manakana izy ireo mba tsy hiditra any amin'ny paradisa. Zany hoe tavela eo anelanelan zany fefy zany, sady tsy tafiditra amin'ny paradisa no sady tsy tafiditra ao anatin'ny afobe, fa fiainan'izy ireo mandritra n'izany fotoana izany kosa dia ao anatin'ny fitaintainana lava, ao anatin'ny tebotebo lava, ao anatin'ny fatahorana lava, so dia sanatria ho ampidiriny Allah subhanahu wa ta'ala any ao anatin'izany afobe izany. Ka amin'ny farany kosa rehefa Allah subhanahu wa ta'ala fantatsika fa Allah subhanahu wa ta'ala dia manana an'izany indrafo izany, manana an'izany famindram-po sy fiantranany vahoaka izany, indrindra itsika zanak'olombelona izay olona tiany indrindra eto ambony tany, dia ho alainy Allah subhanahu wa ta'ala ho ampidiriny ao amin'ny paradisa ireo vahoakany izany arafo izany. Fa kosa nijanona ny taintaina teo izy nandritra ny fotoana maromaro. Rehefa tafiditra ao amin'ny paradisa izy ireo dia faly, ravo ary sotrany Allah, ary amin'ny farany dia ahita mivantana ny tareny Allah, ny tavany Allah, ary zay ny fafinaretana tsara indrindra ao amin'ny paradisa. Aorinan'ireo fiadanana lava, fiadanana sy fandrepalemana zay tsy manapataperana ao anatin'izany paradisa izany. Zay zany no tantarany ireo vahoakany al-Araf, zany hoe ashabul Araf, vahoaka anankiray zay tavela teo anelanela ny vahoaka amin'ny paradisa sy vahoakany afobe, niainana nandritra amin'ny fotoana maromaro tao anatin'izany karazana hoe fitaintainana hoe tafiditra amin'ny paradisa sa ho tafiditra any anatiny afobe. Inona kosa ary lesona izay azontsika tsoana amin'izany? Ny lesona azontsika tsoana dia tadio tsara raha lasa nabavy anatin'ny fonina Islam. Manaovanao asa soa anankiray zay tsy fantatrao na dia kely aza, na dia hitanao fa kely zany asa soa zany, fa ataovy le asa soa fa tsy fantatrao, so dia tonga amin'ny any farany hitovy ny asa soa sy ny asa ratsinao. Raha nanao le asa soa kely ianao dia navesatra ny asa soanao ka ho tafiditra ao anatin'ny paradisa. Tsy misy fitaintainana, tsy misy an'izany karazana hoe tebotebo iainanao amin'ny any farany zany, satria amin'ny any farany dia tsy misy an'izany karazana hoe risoriso na ihany koa kolikoly ataonao eo anatrany Allah subhanahu wa ta'ala, ary tsy misy vola efaina, tsy misy zavatra efaina, fa ny asa soa sy ny asa ratsy no miasa amin'izany any farany zany. Ka mbola velona anao, mbola ao anatin'ny fahatanjana, mbola ao anatin'ny fahasalamana, ataovy ny asa soa zay mety hanavitra anao eo amin'ny fiainanao andavanandro, fa so dia sanatria tonga ny any farany dia anisan'ireo olona matiantoka ianao. Ary lesona faharoa zay azontsika tsoana amin'izany ho antsika rehetra, ny ray aman-dreny dia ajao, indrindra ny reninao. Ny ray aman-dreny dia anisan'ny olona zay namalavalanao, namolavolanao, ary nanao ny aintsy ho zavatra mba hahatonga anao io olon-dehibe, olona masina, olona manana maizy azy eto ambony tany. Ka rehefa misy zavatra zay ataonao, indrindra ianao lehilahy, misy zavatra zay andeha ataonao, mieranao amin'ny ray aman-dreny. Raha omeny alalana dia afaka mandeha anao, raha tsy omeny alalana anao dia aza mandeha anao, satria nahoana? Satria tsy fanajanao ny ray aman-dreny, zero tsara reny olona iny, maty martyra ao anatin'izany finoana Islam zany dia manambonina hitrambony, saingy le tsy fanajany ray aman-dreny, tsy fiarahany amin'ny ray aman-dreny nahatonga tsy tafiditra ao amin'ny paradisa, fa nijanona eo amin'ny ashabul Araf. Zany hoe ny ray aman-dreny dia ajao, ny ray aman-dreny dia omeo lanjany, ary ianao tsy maintsy maka sosikevitra ny ray aman-dreny na miera aminy, indrindra anao zay mbola tsy ampy-taona rehefa anao zavatra anankiray, satria ny ray aman-dreny dia manana an'izany fahalalana, niaina teo alohanao izy, ary manana an'izany expérience maro zany, ka afaka milaza aminao zavatra mety na manitsy anao amin'ny tsy mety izay ataonao. Zay ngamba no karazana hoe tantara sy lesona azontsika tsoana tamin'ny tantarany Araf, izay nameny Allah subhanahu wa ta'ala sora anankiray matanjaka lehibe, ary misy tantara maro zay mbola ho hitantsika ireo aveo ny tantara manaraka ao anatin'izany sora al-Araf izay. Zay ngamba no fandarantsika tamin'ny androany ity, isorako an'izay nanaraka an'izany atranam-piandohana ka hatramin'izao fiafarana.
tena dia mameny fotoana ho amin'ny manaraka izay. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.